tamin'ny tsy fahafahako tonga teto tamin'ny fotoana zay nivorintsika fa mankasitraka monsieur le premier ministre ny action voalohany maromaro zay nataon'ny gouvernement ary mankasitraka ihany koa indrindrandrindra ministre sasany efa hita fa misy zavatra mivaingana anamboariny anatin'izany ohatra ministre ny rano zay efa mikarakara ny Jirama Waterfree satria volana vitsivitsy tamin'ny premier ministre taloha teo teto mihitsy zany teny hoe misy programme Jirama Waterfree maninona tsy ampiasaina dia ankehitriny mola izy efa mandeha mankasitraka an'izany anatin'izany ihany koa ministre ny FROP ihany koa zay nanao action nampiena resaka tension tany aminay any dia ministre ny commerce mazava loatra zay efa nikasika filière maromaro zay miezaka izy manao ny ataony dia anatin'izany ihany koa ministre ny tourisme zay mitondra action positive. Misy anankiray mba tiako angatana monsieur le premier ministre zavatra lehibe izy io satria maromaro ny action tokony ataontsika ankehitriny mba tokony hanome asa hanome fanantenana ho an'ny vahoaka dia misy point anankiray izy io redevance aéroportuaire sur les périssables zany hoe raha andefa ohatra anankiray haricot vert makany velany haricot vert antsika ne tena haricot vert tsara be tena aux normes internationales tiany européenne ka ankehitriny tsy afaka mandefa haricot vert par avion ntsony fa taloha nefa ny afaka nandefa foana nisy cargo tsika intelo isan-kerinandro ankehitriny tsisy cargo ntsony inona ny antony noho ny redevance aéroportuaire io zay any amin'ny sodiaty ny payena ao eo amin'ny Amaranty dia mba mangataka za monsieur le premier ministre tena foany tanteraka io redevance aéroportuaire io mba ahafan'ny tantsahantsika miaina dia ahafan'ny exportateur antsika miaina satria tsisy ilana an'io mihitsy amin'ny resaka sûreté aéroportuaire raha ohatra resaka gingembre aondrana resaka légumes fruits tsisy idirany sûreté raha ohatra hoe minime kely le izy mba azo ekena fa midangana be le izy concurrence ny Réunion Maurice Mozambique atsika Kenya dia ny entantsika zany tsy mahazo mandefa ny entan'ny zareo noho le fret ambany dia ambany ny zareo ny antsika dangana be ny fret noho ny redevance aéroportuaire io dia mba mangataka aminao ministre ny transport routier mangataka aminao zany conseil des ministres anankiray fotsiny dia mifono io dia io hitanareo fa monsieur le ministre miakatra ny chiffre d'affaires antsika miakatra ny devise miditra eto Madagasikara oka zay le andrano efa tsy eo ntsony zareo avereno amin'ny laony ny raha ho an'ny malagasy ary ny tombontsoa amin'ny malagasy nijerevantsika fa tsy tombontsoa ny olo tokana. Misy ihany koa misaotra ny maître antitra tonga dia efa niasa momba ny asa lesahaniny ankehitriny fa misy zavatra hitako tsy ampy kely maître anatin'izany le inclusivité tokony napotra tanatin'le concertation nationale tena hitako hoe niainany 2010 ny tena ary nahita fa natao malaky loatra le concertation nationale tamin'ny fotoan'androny dia tsy nitondra zavatra tsara taty afara taty tsika zany zao tsy tsara le précipitation fa dia matokony fahaizanao zahay sy ny mpiara-miasa aminao mba handeha amin'ny loany mba eo ihany koa le image hita zany dia hoe tsy teo ny filohan'ny fanavozana ny République Madagasikara tsy teo ihany koa ny olona chef d'institution hafa taloha tsy teo ihany koa ny Gen Z sy ny sisa mety diso ny tena koa hoe avy aty afara nijeran'le izy fa mila hitsitsika kely zay zavatra zay fa zava-dehibe ny ahafahantsika mandeha amin'ny laony. Ny point anankiray dia resaka monsieur le premier ministre resaka image mila mafisitsika efa mandeha tsara ny discours nareo tsy adikefitra fa misy point zay hita amin'ny réseaux sociaux miataky ny étranger zay miasa eto amintsika miataky sinoa miataky ny karana miataky ny frantsay tena tsy mety reny fantatsika tsara zany fa tsy mety satria reny olona reny numéro 1 daholo izy amin'ny secteur zay sanina zareo numéro 1 na resaka industrie resana na resaka textile resana izy numéro 1 na resaka pêche izy numéro 1 na resaka ninina ny vahiny no tena manome asa eto amintsika eto ary manome richesse tsy azo atao ankilabao zareo ary misy discours mandeha fa io moa zany tsy tsika manao anazy fa
mandeha sur les réseaux sociaux tsara zany mba miena ny lanjan'izay de misy mba action ataon'ny gouvernement mampiena ny lanjan'izay discours rempli de haine zay fa tsy mety atsika mila firaisan-kina manjaka fihavanana manjaka ary mandeha milomo fa tsy mifanenjika amin'olona indrindrandrindra zay manome asa eto amintsika de farany mbola resaka image foana za de makasitraka ny asa nataon'ny filoha mifanavozana sy ny filoha ny conseiller rehetra sy nareo fa misy resaka image koa mbola amin'ny réseaux sociaux le dia nataon'ny filoha mifanavozana io zany mila mangatahana aminazy zany mba hoe amboariny le image io mila hitsy le image fa io zany tsika manko mandeha amin'ny resaka image foana matetika ankehitriny za tsy fara zay olona tsy tia Facebook kanefa voatery ny aina tao agnatin'le raha de voatery ihany koa mampiasa an'le raha mba hanafantegna lany voafidy indray mandeha ihany koa natetika mitovy maître anitra fogna zay ya ka tiako tenenina hoe mila considérentsika zay zavatra zay de angatahana zany filoha mifanavozana iconsidéré hoe misy image mipetraka ohatran'io de mba amboariny am'izay mamety anazy le izy fa eto zay miaraka aminaroa tsy ho lava koragna zay monsieur le président fa misotranao nanome fitenenana ny tenana koa fa dia atretony ana fa de mankasitraka sy makatelina atsika menakavy le redevance aéroportuaire zay rangotra ndraiky ray fotsiny de tonga de fa micrée emploi tsika micrée richesse monsieur le premier ministre sotra atsika menakavy ny fanontaniana mipetraka za mano rehetra dia hoe inona moa zany mahasamy hafa azy stoliara sanitra base stoliara sy varamada ka ho anay ninona aloha zany fanazavana dia nay dia tsotra hoe tsy mitetika asa sahala am'ireny tsy azo eritreretina mihitsy hoe hitondra tombontsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana ny kena no mpanolontsaina ny filoha ny fanavozana amin'izao fotoana zao satria misy ny zavatra ny fampiasana misy ny zavatra ny fanekena dia eto azy zany dia mamaly hoe tsy hoe akory androany hoe lasa mpanolontsaina manokan'ny filohan'ny fanavozana dia lazaina fa ety tapoka indray ny tetika asa base stoliara na lasa varamada ho anay dia mahitsy efa nitolomanay io efa namozana aina mpiray-tanindrazana io efa saika nanagadrana ny tena ihany koa io zany sy ny namana maro samihafa tsy zahay mihitsy no emotra na sanatriaviny zany andeha akasitraka n'io hoe lasa base stoliara izy dia lasa varamada enay dia mitoy nytonona hoe tsy afaka hijanona mihitsy zay raha tsy miala eo amin'ny faritra tsy mandrefana ny io zany lasa tetika asa varamada raha ny fampiresahana zay natao zany ao filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana zao dia ohatrany tsy azo eritreretina no ahafahana mampandeha ny tetika asa sahala amin'ireny varamada reny averiko ihany matoy izahay nanaiky hotendrena ho mpanolontsaina manokana misy antony ao zay fotsiny aloha zany no zavatra tiako hoe sany faharoa dia ny hoe mahafantatra kongy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa tsy afaka manasorina manao contrat amatotra ny firenena ary zareo satria tsika miara-mahalala hoe ao anatina toko hoe tsy fitondrana voafidy no misy amin'izao fotoana zao dika zay tsy afaka amatotra mihitsy ny firenena amina contrat maro samy afaka mety amatotra ny malagasy na ny mpitondra any arina nefa na izany ary mipetraka le fanontaniana hoe raha miovan'ny heviny ary ny mpitondra amin'izao fotoana zao zany hoe ny fahefanam-panatanteraka zany dia za mahafilohan'ny trika foa mampanolontsaina ny mpanolontsaina manokany filohan'ny fanavozana dia averiko hoe io samy hotsarain'ny tantara ito tsika dia hitanareo hoe iova hevitra ve nyotrika afo satria sanatria niova ny mpitondra fanjakana sa tsy iova ho anay dia mazava mbola misy zavatra be deaibe azo atao hoe tampandrosoana ny firenena fa raha ny fitrandrahana rem-pirenena sahala amin'ireny aloha tsy mitonja tombontsoa ho atsika ka defi ihany koa nandraisana n'le toerana dia io moa misy fomba fitenin'ny tolo izay tena feno fahendrena mihitsy hoe mitoko fitaka fa ny atao no hita